ny voalohan'ny volana avril 1970 tao Ambatonakanga Antananarivo. Hoe poisson d'avril ho iray aman-dreny tamin'izay satria nanantena vavy izy mivady rehefa vavy voalohany dia lahy efatra be zao nanaraka rehefa enina itinga mba ho vavy anjo lehilahy ihany ndraiky io nitranga teo. Izy zany no faralahy amin'izy enina menadaky tiny zokony indrindra Victor Désiré Pascal Claude izay tena akaiky azy anefa nisy tombony kely araky ny fitantara ilay anabavy nitokana any andafy. Notaizana tamin'ny finoana katolika iky ka ny sotoavina fanabeazana azy dia ny an'ny frère des écoles chrétiennes sy ny compagnon de Jésus na ny jésuite izay ny tena nandrafitra ny fiainana. Eto n'ity ekary Ambaton'ny Lita Saint Vincent de Paul ity no tena tantara lehibe ny fiainana. Teto ny mariage, teto ny batemy, maro ny amin'ny fianakaviana ny sakramenta no raisina teto ny communion voalohany, ny batemy, ny mariage fa ny fianakaviana ary tsaroky tsara tany amin'ny taona 570 fon'izay mbola mipetraka tao Ambatonakanga dia rehefa anjara ny faritra Ambatonakanga ny mitarika ny liturgie isan-kerinandro dia iky ny voalohany mitariky izany teto amin'ity toeranyity isan'andro ary rehefa lahady. Ity dia tovolahy tia fanatanjahantena manana anjara toerana lehibe eo amin'ny sport indrindra fa ny baolina kitra. Ity farany ary ny judo. Ity farany no tena mitovy ny fotom-pisaina sy namolavola ny toetrany ka ny judo sans kimono na hoe noji ho anjay-pahalala no tena ankafizina satria sarotra honony izany prise de soumission na prise de projection zany ka ny mifikitra sy miady mafy ihany no tena izy. Kanefa nafahany nakalesony izany position d'infériorité avadika ho lasa position de force ho an'ny mpiangaly fotokoa izy ary na dia kelikely zay aza dia avanana sikinga tokoa amloha lalana ka tsy fondry frera atao amin'ny sainte famille fa isaky misy baolina hatrany amin'ny minime ka hatrany amin'ny junior dia anisan'ny mpitsakoka foana izy eny hatrany amin'ny unité sportive de Antananarivo ary na hoe AST. Afaka fitateraka amin'ny Brésil iky sy ny Olympique Club de Antananarivo izay ahitana namana sy havana marobe manatrika etona ankehitriny. Oui frère tamin'izay hoe Guy Richard, tu es petit par la taille mais grand par le talent. Io amin'ny lafiny zavakanto dia fialamboly tena tiany Guy ny mihaino mozika, mitendry gitara sy piano ary indraindray ary tato ny fiangonana ity raha sendra tsy tonga mitendry ohatra dia miakatra ery ambony ery izy na tsy dia hainy loatra la mira dia mitendry orga tato nyity fiangonana ity. Ny hira ankafisiny ity ho anareo izay mpiara-miasa aminy angamba mety ilaza zava-baovao ihany fa raha ity no somary testestra aminay fianakaviana dia tsotra mifampangilana an'ity dia mihira ny hoe what a wonderful world. Raha vao maheno an'izay ity dia tsy maintsy mipetraka ary lemanao. Hira tian'izy mivady tanteraka netiny tamin'ny fiainana ary ny azo natao ary iraina foana raha sikapon'ny fianakaviana iraina izy ity androany kanefa mo mbola betsaka ny fotoana izay tsy maintsy atao ary nozarazarainy tamin'ny manodidina tokoa izany fitiavana muzika izany ary ny jazz indrindrindrindra no tena tian'ity. Manao kosa ilay ray eo anatrehany vady andefomamy sy ny akisy hoy ireto zanany telon-dralahy maman c'est l'amour de sa vie, maman c'était sa confidente, sa conseillère, son amie. Nisy tsy mifandrindrana kapobe izay mamanzy na marary na salama ity dia tsy maintsy mikarakara amin'ilay tongolo makafaka
lay fary mangavolona sy malaka kingakinga samboka mahatsara manatrika atsika apehitriny ho an'ny ankizina ko dia na teo aza ny fitiavam-bady nasioanyky dia niarena sarobidy tsy mba fony dia ore zanaka mapahy ary nanam-potoana fonyky ho an'ireo zanany ho an'ireo zafikely ary ho an'ireo zanaky nray tapo aminy araky nyvolazany tezi teo